fiovan'ny voka-pifidianana teny amin'ny ACC, kandida enina mbola nametraka fitoriana indray. Boromaharitry ny anteny miram-pirenena, ny mpitondra no nanendry azy ireo hoy Maître Yantra Razafimanantsoa. Fametrahana gouvernemanta vaovao, atsaro ny kajikajy politika, omeo sehatra ny teknisiana. Roa andro tao arian'ny fametra-pelana nataony hanaverina ho Prime Ministre io takariva io Itsay Christian. Mamafisin'ny filoham-pirenena fa mila olona mahatoky tsy mivadibadika ary nanan'ireo mpiara-mombonantoka fitokisana ny olona tendrena ho lehibe ny gouvernemanta. Itsay Christian noho izany no anarana nambara fa natolotra ireo solombavambahoaka 420 izay nafeno ireo fepetra no tanasaina ireo. Ho an'ny mpandinika raharaham-pirenena nefa ao anaty fotoan-tsarotra tanteraka ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao amin'ny fanatanterahina ireo viana napetraka toy ny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Ny fampiroboroboana ny sehatry ny indostria, ny lafin'ny maolona ary ny fanjakana tsara tantana, ireo no viana napetraka saingy mbola lavitry ny afo ny kitara ny zava-misy eto Madagasikara no jerena ho ny fanazavana. Ary matoa manana olana isika eo mijirama dia problème na gouvernance zany. Ka rehefa tsy mipetraka ilay bonne gouvernance, tsisy resaka industrialisation dia mazava ho azy tsy afaka handroso ny olona zay lay grande ligne anatiny lay développement humain zany, satria ao anatiny fampanananasa resaka industrialisation no ahafahan'ny olona mananasa zany ka ahafahantsika mampandroso n'ilay mahaolona zay indraindray ny fitondram-pandrakana zany amin'izao fotoana izao. Raha fitinina ho ity mpanao politika ity tsy nahomby Itsay Christian nandritra ny enitaonana Prime Ministre azy teo. Fotoana izao ijeren'ny filohan'ny Repoblika izay tena mahavita sy anatanteraka ireo vina ary hanomezana sehatra ireo teknisiana sy manampahaizana amin'izany. Satria resaka eto dia resaka bonne gouvernance, misy ny anatra an'izany eto Madagasikara. Maninona reny tsy omena toerana. Raha resaka zany hoe industrialisation zany, misy avaram-pianarana amin'izany eto Madagasikara. Meo sehatra ny teknisiana, satria ny teknisiana no afaka mahita ny problème ifotony zany ka afaka mitondra vahaolana afahantsika mampandroso an'ity firenena ity fa saingy izao ny mpanao politika ihany no namotika an'ireo teknisiana reo. Vomera iray amin'ireo 230 misy ao anivon'ny antemera-pirenena no azo ny vovonana firaisan-kiny. Nataony oatra kely tamin'ireo isan'ny departemanta ministerialy ny isan'ireo vomera eo anivon'ny antemera-pirenena. Ny komisiona amin'saina ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa no azo ny solombavambahoaka José Randrianantenaina voafidy tany amin'ny distrika ny Antsirabe faharoa lanta amin'ny anaran'ny vovonana firaisan-kiny. Commission de l'enseignement technique de la formation professionnelle et sur le baccalauréat Olivier Anthony José va tracer de la programme va tufuti roa. Ny solombavambahoaka tiana Arivelo Razana Mahefa ministry ny atitany sy ny fanaparam-pahefana teo aloha fantatra tamin'ny raharaha écran plat no mitarika ny vomera ny fitantanam-bola sy ny toekarena izany hoe miantoka betsaka amin'ny fandaniana ireo teto-bola-panjakana. Vomera isan'ny mitana andraikitra lehibe eto amin'ny firenena akoatra ny fitantanam-bola sy ny toekarena ny komisiona indostria. Ho an'ity farany dia ny fampiroboroboana sy ny fandrosehana ireo mpampiasa vola iasa eto amintsika mba ampitombonana ny fanananasa no tena faindondra raha. Ary zay ny zavatra ilaitsika zay rehefa miasa ny olona misy ny valeur ajoutée dia mitombo azy ny ekonomitsika mandroso ny firenena anankiray. Satria tsy maintsy hojerena raha miasa amin'ny ministère hoe ahoana ny hanatsarana bebe kokoa an'izany, satria zay ihany ny vahaolana mananganana orinasa izay afaka mampiasa olona narivony. Zay no ilaitsika, zany hoe mi-inciter ny investissement direct étranger tsika. Zany zavatra ilaina zany mba ho tonga hampiasa vola aty amintsika mba hisy création d'emploi. Nanana vomera telo ny fanoerana tamin'ny fotoam-piasany solombavambahoaka teo aloha. Ankehitriny ny ninana ena ny komisiona azonay hoy Maître Antra Razafimanantsoa. Fa ny tsy fanajana lalàna fotsiny sy ny voalaza hoe mila ajaina tokony hitantaratra ny hery politika rehetra atao amin'ny antemera-pirenena ary io arakarak'le hery ny firaisan-kina lasa 220 zany ny solombavambahoaka mpanohitra atao amin'ny antemera-pirenena niakatra nisany dia mitombo arak'izay ihany koa misy calcul atao règle de 3 fotsiny atao an'io raha manao règle de manao calcul izahay teo anivon'ny boromaritra fotsiny esorina ny 7e vice-président fanoerana dia manana zo
1,60 eo zany pourcent zany hoe raha ataontsika en terme mathématique ilay izy moa zany a rehefa mihoatra ny 1,50 dia anakiroa zany zay fotsiny respectena zany satria zay ny hery politika misy eto toy zany koa anatin'ny commission ihany koa farafakely ny efatra ny commission manaja an'izay isa zay anana ny hery fanoherana eto amin'ity antemeram-pirenena ty tsy najainy zany a hitantsika eto mbola 5 taona zay no fakahita eto misy fiarahamonina atao anatin'ity antemeram-pirenena ty ka rehefa tsy fampiconsidéré dia ho sahirana miara-miasa ato mandritra ny 5 taona. Taorian'ny fifidianana ireo filoam-bomera dia nofaranana ny fivoriana manokana ireo solombavambahoaka ary raha ny fantatra dia noraisy ny filoam-pirenena io tolakandro io ireo solombavambahoaka 420 avy amin'ny Irmara anotra izay Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Ny mpitondra fanjakana no nanolotra ireo olona misy sahenina filoha-lefitra isam-paritany andrafitra ny bromaritra eo anivon'ny antemeram-pirenena izay voafidy alina hoe Maître Antra Razafy-Manatsoa filohan'ny vondrona parlementaire Firesakina. Hita izao fa mbola tsy mipetraka eto amintsika ny fisaram-pahefana satria dia hitsabany mpitondra ny asan'ny mpanao lalàna. Ivelan'ny lapany Tsimbazaza no nanendrena ireo olona andrafitra ny bromaritra ireo raha ny fanamafisana ary dia saritsary ny asisa no natao tamin'ny fifidianana tamin'ny andron'ny alina. Dia hitantsika zany fa nidiny fanjakana satria fanjakana no tena mibaiko tsy teto anivon'ny antemeram-pirenena no nanapahana an'ireny olona mandrafitra bromaritra reny fa ivelan'ny lapany Tsimbazaza tany amin'ny QG ny antoko-panjakana no nanapahana an'ireny dia zay no hitantsika mbola mitoy ihany zao hoe mbola misy fitsabany exécutif hatrany sy ny antoko-panjakana hatrany amin'ny fanendrena izay olona hiasa sy tompondraikitra eo anivon'ny bromaritra sy ao anatin'ny commission ny anankiray tokana ho an'ny fanoherana dia le hoe voalaza atao anatin'ny lalam-pandrenana ihany koa hoe sy ny règlement intérieur hoe l'opposition préside au moins une commission dia tena une commission tokoa no ho an'ny fanoherana ao anatin'izay. Fototra teo am-pelatana ny mpanohitra ihany koa ny toerany kestora fahatelo eo anivon'ny antemeram-pirenena. Ny kestora fahatelo nefa no manaramaso ny fangararahan'ny fitantanan'ny gouvernemanta. Vomera iray monja no azon'ny mpanohitra. Tsy nafapo ny Firesakina ny zava-misy hoy hatrany Maître Antra Razafy-Manatsoa. Ahoana moa zany no ahafapoan'izany zavatra zany satria tsy manaja ny lalàna velona nanao tao anivon'ny bromaritra talonge nisy ny questeur numéro 3 zay any fanoherana izahay mpanohitra tamin'izany fotoanandro zany no nametraka an'io sy namorona an'io ho an'ny transparence sy bonne gouvernance eto anivon'ny antemeram-pirenena. Ny mpanohitra foana nandray an'io tamin'ny mandat anankiroa teo aloha dia ny mpanohitra no nangataka nametrahana an'io satria raha ohatra zareo ihany nanao n'io culture io dia sady juge parti zany izy ny bonne gouvernance ny transparence tsy nisy ary fantatritsika fomba fitantanana firenena misy amin'ny ankapobeny tsy mahafapo zany zavatra zany tsy afapo amin'izany zahay satria tsy manaja ny lalàna fotsiny zay tsy resaka ady toerana io fa fandraisana andraikitra sy fahitana ihany koa hoe ahoana ny fonctionnement zany bromaritra sy ny commission nato an'ny antemeram-pirenena. Na dia noho idiny antokony fitondrana ka anjakany avokoa aza ireo rafi-pitantanana rehetra eo anivon'ny antemeram-pirenena dia tsy koso maso ireo solombavambahoaka ny Firesakina fa hikatsaka hatrany ny masoa ny vahoaka. Ao anatin'izany bromaritra zany ahafahana mametraka ihany koa ny lanjany satria zay ny ao anatin'ny fitsipika anatin'ny antemeram-pirenena no hoe mba representé ny hery rehetra izay misy eto anivon'ny firenena zany dia anisan'izany ny tokony ao anatin'ny vondrona mpanohatra eo anivon'ny Firesakina ary atao hoe mitafapetraky ny vondrona fahafito filoha-lefitra fahafito eto anivon'ny antemeram-pirenena zay omeny lalàna zany amin'izany atao hoe ho an'ny mpanohatra zany. Dikan'io dia zao hoe ny ao anatin'ny Firesakina anie dia reo ny député atao hoe tena mahafantatra ary tena lany ara-dalàna aloha tao anatin'ny fifidianana iny ary zay indrindra ny tenenana hoe reo no mahalala ny olana vahoaka any amin'ny distrika. Misy anazy aza tsy teny tsy mahalala ny avy amin'ny atoko ny hery hafa fa reo ny anisan'ny tena iteny hoe ao anatin'izany ary mampiseho ihany koa hoe tena jehijery ao anatin'ilay izy tena mba hitondra ny etaetany vahoaka satria sahirana ny vahoaka ary zay ny hitondra an'izany fa tsisy hoe député rehetra tsy azonao tapenam-bavy zany fa samy hitondra ny etaetany ho an'ny distrika izay navoafidy anazy ary zay ny tenenana hoe ny aty amin'ny mpanohatra ny aty amin'ny Firesakina ny tena manana tokony teny an'izany satria
lany zay lany tamin'ny fomba ara-dalàna lany tamin'ny fahamarinana dia zay rehetrarehetra zany hoe tena vahoaka zany tsy maintsy omena lanja bebe koa ny hoe mba hitondra fampandrosoana ny amin'ny district tsirairay ny ao anatin'ny raha ataon'ivony antimberam-pirenena iny a atao hoe tsy maintsy zay ny zavatra misy satria lalàna zay hoe lalànany maranisa dia lany tafapetraka reny voalohan'ny promaritra dia mino tsy manadina fa miandry zay zany miandry ny gouvernemanta vavotsika taorin'ny fifidianana bromaritra alina dia tapaka fahimaitina antitra Razafy Maratsoa no folohan'ny vondrona parlementaire ny firaisakina saivina fa minisitra 5 atao anatin'ny gouvernemanta tsy Christian ireo filoha-hevitra 5 mandrafitra ny bromaritra avy amin'ny tsy miankina kosa ny fahenina olony antokon'ny fitondrana ihany koa no mitarika ireo vomera stratégique izany hoe tena no idin'ny mpitondra tanteraka ho azy sy ny antokony ny fitantanana ny antemera-pirenena. Tsy nahafa-pony firaisamonim-pirenena ny valin'ny fitorinana nataon'izy ireo teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana manoloana ireo endrika tsy fanaran-dalàna marobe nandritra iny fifidianana solomam-bahoaka farany teo iny. Azo raisina ny fitoriana nataony safidy izany hoe feno zany ireo pitsopitsony izay tokony lazaina sy tokony hita amin'izay fitoriana natao izay na zany naty zany ara dia ny raha mahita fa namoana ny filazana azy hoe rejeté nisy anankiray izay nahitana nazahoana ny rano justika malagasy fa ny ankoatran'izay dia rejeté zany ny tenenana zany hoe tsy nahitana rariny zay ngamany tsy lafafony Marina tao anatin'ny 12 andro ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no nikirakira sy nitsara ireo fitoriana misy 590 napetraka ireo mpiantsehatra samihafa. Sarotra araka izany ny nona fa ho voadiniky ny ACC ao anatin'izay fotoana foy izay ny fitoriana anarivony. Izany no mila fanatsarana fa indrindra eo amin'ny lafin'ny lalàna ho ny fanazavana. Tao anatin'ny 12 andro ny ACC no nasaina mikirakira ireo fitoriana 510. Zay zany le tsara ho fantatsika 510 izay 10 andro ny kirakirana an'izay dia tsy mahagaga hoe tonga amin'ireny zahatra ireny tsika dia nefa ny averiko indray mandeha hoe ny lalàna no mametra an'izay dia tsy maintsy lalàna ihany koa manova an'izay fifanampiana tsika zany hoe firy ny isan'ireo fitoriana nalefa tany amin'ny ACC dia firy le nanomezany valiny dia natsikaritra na hoe misy anelan'elan'isa hoe tsy traité ny ACC ilay fitoriana ho anay safidy manokana dia nisy fitoriana anankiray nataonay zao tsy natanay valy mihitsy rehefa nanontany moa ny avocat dia hoe tao anatin'le adino dia iny le mahatonga n'ilay hoe fomba fijerinay hoe ahiahinay hoe lasa fitaovana indray ny ACC ho an'le eo amin'ny atoko eo amin'ny fitondrany. Didy tsy azo ivalozana ny didina avoaka ny ACC saingy amin'izao fotoana izao kandida misa enina nambara nisy mpandresy vonjomaika saingy resy tao arian'ny fanitsina ny voka-pifidianana ofisialy nataon'ny ACC no fantatra fa mbola nametraka fitoriana indray eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Noraisin'ny ACC ihany koa anefa ireo fitoriana ireo raha ny loharambavao. Toe-javatra izay mbola tsy nisy teto amin'ny firenena ho ny fanazavana. Ny lalàna antsika koa dia mametraka hoe izay avoaka ny ACC dia tsy azo ivalozana fa izahay koa dia mahalala amin'izao fotoana izao hoe ireo amin'ireo kandida enina ireo dia mbola ohatrany mametraka fitoriana any amin'ny ACC taoriana ny ray proclamation ary ny angom-baovao enina ihany koa na lalàna fa noraisy ny ACC ilay fitoriana taoriana moany vokatra izay zatra mbola tsy nisy raha ny fahalalanay fa hatreto koatra mbola tantara mitoy zany ireo le an'le district anankienina ireo. Nanao tatitra momba ny asa vitan'ny firaisamonim-pirenena sampanampanara-maso ny fifidianana moa ny safidy androany. Nilamina tamin'ny akapobe ny fifidianana solomam-bahoaka natao farany teo na dia maro aza ireo endrika tsy fanaran-dalàna sy fanatsarana mbola ho atao. Nirary ny sosony tsara rehetra ho an'i Madagasikara ny tenako hoy Isabelle Delattre mialonina andaozany tanteraka ny Madagasikara. Maso ivony vondrana Eropeana ny asa teto Madagasikara nanomboka ny volana septambra 2024 Isabelle Delattre. Tsy vitany hatramin'ny farany moa ny fepitopesany satria nangataka ny fampidiana azy ny fanjakana malagasy taoriana nitsiny ny fomba fitantanana teto Madagasikara.
Niezaka ny nanamafy ny fifandraisana eo amin'ny vondrana Europiana sy Madagasikara ny tenako tao anatin'izay roa ny sako teto Madagasikara izay hoy ihany Isabelle Delattre nandritra ny lanonana nanaovam-beloma azy niarahany tamin'ireo diplomaty mpiara-miasa aminy. Raha ny fantatra raha tsy misy ny fiovana dia Roland Kobia maso ivony vondrana Europiana any Ethiopia no andimby toerana ny Isabelle Delattre. Manodidina ny 400 ny malagasy ny olona manana fahasembanana amin'izao fotoana izao raha toka 7.5 izy ireo tamin'ny taona 3 raha ny fanadihadiana nataon'ny ministera ny fahasalamana tamin'izany. Ny tombo avo roe niarak'izany ny isan'ireo malagasy manana fahasembanana 20 taona teo aoriana. Sokajy olona manana fahasembanana samihafa no mbola tsy misitraka an'izao ny araka ny tokony ho izy. Ankoatra ny faniliklihana miatra amin'izy ireo eny anivon'ny fiarahamonina, maro amin'izy ireo ihany koa no verizo amin'ny maha-olom-pirenena azy, indrindra rehefa tonga ny vanim-potoana ny fifidianana. Tamin'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo izao, ny olona manana olana ara-pahitana ihany no nitondran'ny senivaolana ka nahafahan'izy ireo nifidy. Tsy nijamba ihany anefa no atao hoe sembana fa misy karazany maro ny fanazavana. Nandritra ny fifidianana iny solombavambahoaka dia nahitana ihany koa ny izay endrika fanavaka fahana izay satria marina fa ny senia dia nanampibetsaka zany ny olona jamba mba afaka hifidy tamin'ny alalan'ny fampiasana ny bulletin misy gabarit pray zany. Fa izay dia ahitana fa misy ampahan'olona ihany koa zany tsy nieritreretina amin'ny fandraisana anjaran'izy ireo dia ireo olona manana fahasembanana ara-batana. Ahoana ny mikasika ny birao fandatsambato, ny mikasika ny fitaovana fifidianana isan-karazany na ny urna fandatsambato apetraka eny ambony latabatra ambony dia fa mazava loatra fa raha olona fohy na olona mitondra seza misy kodiarana dia tsy afaka andatsabato amin'ireny ary sahirana ihany koa amin'ny fidirana ao amin'ny birao fandatsambato. Ny fanofanan'ilay namonjany efitrano fisainana dia mety hitaraka olana ihany koa ho an'ny olona manana fahasembanana. Dia ho an'ny olona marenina dia mbola tsy nisy mihitsy zany aloha hatreto hoe fijerena manokana ny olona marenina hoe ahoana mba azahoany zareo ny vaovao tokony ilaina mahakasika an'izay fifidianana izay, manahoana ny fahazahoany zareo torolalana mazava mikasika ny hoe ahoana ny fomba fifidianana, ahoana maketo miditra dia manatona an'izy tsisy olona manazava an'izany amin'ny olona marenina dia mazava loatra fa tsy mazava amin'izy ireo ihany koa zany na izay fomba fifidianana izay. 5 mahery eo ny olona manana fahasembanana tonga nifidy nandritra iny fifidianana solombavambahoaka iny raha nitatitra avy amin'ny seni. Antotanisa izay azo lazaina ho tsy mitombona ho ity filohan'ny tambazotra malagasy ho an'ny fahasembanana ity satria ny 20% ny fahasembanana dia tsy hita maso avokoa. Kolontsaina mampiavaka a Madagasikara ny hira gasy, hira miendrika fampiatsiana, tsy mifampitsitsy voambolana ampiasaina fa mivatambatana ny afatra ampitaina ary tsy maintsy tarika roa raha kely indrindra no mifaninana. Tsy misy mpitsara fa ny mpijery no mitsara. Izany hoe izay be pioby sy mpitehaka no mivoaka mpandresy. Ny hira gasy tsy misy hoe hira gasy mandeha tokana fa olona tarika anankiroa samy mamela belatra an'izay. Raha ohatra tsika nianatra tany am-pianarana dia ohatran'ny teny manao dissertation na filozofia ireny, thèse, antithèse de synthèse ny farany. Ka io tsisy arbitre fa ny olona mahafantatra hoe ianona ny resy androany rehefa arakaraka ny tehaka, arakaraka ny ambiansa mitranga eo na le tarika izy vatany ara dia maheno mihitsy ohatrany latsaka tsika fa andao ezaka amin'ny heriny. Fa io zany misy karazana foto-kevitra entina voalohany dia azavainy. Zao no velabelarinay androany. Ohatra miresaka momba ny ditra izy dia iny dia any amin'ny farany izy manao le anatra sy ny rehetra dia ao anatin'le hira miadana kely dia avy eo miakatra dia avy eo le tena le hira le tena vatany iny dia avy eo misy an'le dia sy vakotrazana any amin'ny farany dia ao an'elanelany misy an'le kabary. Ka ireo amin'ny famely anaty tononkira any zany, le tononkira zany no fampitsako zany fa tsy hoe miady akory ireo fa raha vao tarika tena mifankatia ny manao dia tsy mijery ny olona. Fa raha tarika fantatra hoe tena tsy mifankahazo mihitsy ny manao, iny no tena azoazony olona satria tena miady tsara ny tononkira zany. Duel foana zany ny hira gasy fa tsisy hoe
iragasy de ianao reriny eo mandravahatra amin'ny voalohany. Amin'izao fotoana izao efa manomboka miverina amin'ny tanjany sy be mpakafy ny hira gasy. Ankoatra ny firaketana ireo hira anaty boky dia miezaka mamerina tena hira gasy amin'ny endriny tena izy ireo mpanakanto mba ho lovany taranaka. Taloha ny hira gasy dia miady fotsiny eo, fa amin'izao efa misy fanazavana, misy ny atao hoe faladihikira, misy ny atao hoe sastehaka, misy ny atao hoe renira, misy ny atao hoe zanakira, misy ny atao hoe dia, misy ny atao hoe vakodrazana. Ireo zavatra ireo rehefa verina tselikely araka volazany zokorosy teo efa misy boky any ary efa mety ho avy tsikelikely hiparitaka eto amintsika ilay izy, indrindra fa ho an'ny mpianatra, indrindra fa ho an'ny olon-dehibe, dia efa mipikabary ny hira gasy koa amin'izao dia efa miezaka mamerina ny tena hoe hira gasy tena origine mihitsy eny an-tsehatra, fa tsy misy hoe mandivalana mibetsaka na mitsamadimbadika, fa tena miverina amin'ny asy ny hira gasy tononkira, ny feo, zava-maneno, fanamina. Ho famerenana ny fitiavan'ny malagasy ity kolontsaina mampiavaka antsika malagasy ity moa dia averina ny fampisehoana hira gasy etsy amin'ny kianjan-kanto isaky ny alahady. Any Faratsio, vao maraina dia efa mirotsaka ny fanalabe sy ny zavona tany Ambatondradama Faratsio, izay faritra mangatsiaka indrindra eto Madagasikara ka na sarbon amidy ny olona eny amin'ny arabe vadika fotsy toy ny oram-panalakoro. Any amin'ny Pic Bob Andringitra, mitsingevana toy ny fitaratra ny vaingan-dranomandry teo ambony rano. Any amin'ny Pic Bob Andringitra vokatra ny atsika mamifira amin'izao fotoana izao. Efa tsy mila vata fampangatsiahana intsony ireo olona ny toerana fa ny atsika mirara dia efa ampy ahitarizana sakafo. Any Chine, manam-pikasana anodina ny lalan'ny astéroïde izay manambana hidona amin'ny tany ny Chine amin'izao fotoana izao, raha toa ka ny NASA foana no nanao izany na andrana izany hatr'izay. Mila fiomanana taona maro nefa izany fiarovana ny tany amin'ny astéroïde izany ka eo andalam-piketrehana izay ny Chine. Any Autriche, misy ilay fary kely indrindra eto tany ity, sady mahavarina no mahafinaritra mijery azy. Miloko mavokely ny rano sy ny zava-mananaina ao aminy, hatramin'ny trondro velo ao amin'ny natin'ilay rano aza dia mavokely avokoa. Monsieur Manele a visité plusieurs entreprises dont la China Communication. Nitsidika orinasa maromaro tao Chine ny Premier Ministre avy amin'ny Salomon Jeremiah Manele, izay nanamafy fa lahara-pamerana tanteraka ao amin'ny gouvernementan'ny Salomon ny fanamboarana fotodrafitrasa. Naneno fanohanana ireo hetsika maromaro na Rosia sy Chine izany ihany koa ny Belt and Road Initiative ary mankasitraka ny fandraisana anjaran'ny Chine amin'ny fametrahana ny fandriampahalemana sy ny fampandrosoana maneran-tany. Iray amin'ireo mpiara-momby nantoka ara-barotra goavana any Salomon Chine raha fanazavana manondrana ny vokatry ny tany any Chine ary zareo Solomone. Manantena ny anatra bebe koa amin'ny fanavoazana sinoa ny Salomon raha ny vaovao ihany koa. Aorian'ny Chine moa dia hitsidika ny Japon ny Premier Ministre Solomone izay tonga teo amin'ny fitondrana ny volana avril lasa teo.